Ny arantsika nahita mo fa dia nalaza ny resaka festival Makoa Music izay andiany faharoa. Ny prefecture no nanome alalana hoy ny eo anivon'ny commune Andrenivohitry ny Toamasina. Nanamafy ny commune fa tsy mbola navoaray taratasy fangatahana fa nomezan-dalana avy amin'ny ireo mpikarakara ny festival music. Voalaza ihany koa fa tsy azo anaovana hetsika ny esplanade mairie ho fanarenana ny tanàna sy ny tombotsoa iombonana no antony izany. Ny fangatahana hetsika tahaka ity dia ny prefecture no mamoaka izany fa tsy ny commune hoy hatran'ny fanazavana izay nivoaka mikasika an'ity festival Makoa Music ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana ary tsy miova abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra aza adinona foana ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ity voalohany izay hozaraintsika ato anatin'ity video ity mo dia resaka vaovao mampalahelo na mangidy azany rora eny navarotra azany lela tsy maintsy zarena izy ity satria manjo any praitandrazana amintsika. Misaona ny tontolon'ny baolina kitra malagasy nodimandry Ideriky ilay mpilalao ekipa pirenena malagasy teo aloha. Raha araka izay nivoaka mo dia nodimandry ny androany maraina tao amin'ny hôpitaly mitsinjo Betanimena Toliara irazafindrebe Frederic na hoe Deriky ilay mpilalao tao amin'ny ko STM Toliara ary efa nisalotra ny akanjon'ny ekipa pirenena malagasy ihany koa. Efa nandray anjara niaro ny voninahitry ny Madagasikara tamin'ny ko Safakopy izay natao tatsy Afrika Atsimo ihany koa ny tenany. Izahay ato anatin'ity chaîne ity mo dia mirary fiononana feno ho an'ny vady aman-janany sy ny fianakaviany ary ireo mpiara-milalao taminy rehetra. Hivadika kely any amin'iny renivohitra ny fakitra Sofia iny isika tsy aiza mo izany fa Antsohihy dia be ny fahalovantena fanehoana ny firaisankina sy ny fitiavan-tanindrazana. Tsy amin'ny akamoana akory sanatria fa tena nazoto ny vahoaka sy ireo tompon'andraikitra ara-panjakana izay notarihan'ny governoran'ny fakitra Sofia sy ny lehiben'ny prefecture ary ny ben'ny tanàna Vanessa izay nanatanteraka ny dia ben'ny fahalovantena na makivaky ny tanàna Antsohihy ny andron'ny 4 Jona 2024 ho fanehoana ny firaisankina sy ny fitiavan-tanindrazana. Feno ny fandaharam-potoana fanamariana ny 15 taona niverenan'ny fahalovantena ho an'ny distrikan'ny Antsohihy izay renivohitra ny fakitra Sofia. Misy ireo hetsika ara-kolotsaina toy ny morengy sy ny vakodrazana sy ny sisa izay tsy voatanisa. Nisy ihany koa ny vavaka iraisam-pinoana ary nisy ny fanadiovana iraisana sy ny hetsika ara-panatanjahantena izay maro tsy voatanisa. Eo ambanin'ny fiahian'ny General Lelson René de Roland na hoe governoran'ny fakitra Sofia izany rehetra izany ho fanamarihana ny 4 Jona 2024. Tsapa fa mahafinaritra sy mahavelombolo tokoa ity zavatra ity satria hita mibaribary ny firaisankina sy ny fitiavan-tanindrazana izay nasehony ireo vahoaka sy ireo tompon'andraikitra rehetra. Mahavelombolo ny tany Antsohihy koa dia zaraiko aminareo satria rariny izany zavatra izany ary mendrika alentahaka ihany koa. Rehefa avy nilazalaza sy nizarazara ny zavatra mahafinaritra izay nisy tany amin'ny renivohitra ny fakitra Sofia iny isika izay marika ny firaisankina sy ny fitiavan-tanindrazana iny, ndeha ary isika hiresaka ity tranga anankiray ity. Izy ity moa dia tranga tany ivelany tsy namaly hafatra na hoe mesazy ary maty nisy nitifitra Samia Yousafy ilay influenceuse pakistanaise. Araka izay efa nolazaiko teo moa dia maty nisy nitifitra tao antranon'ny fianakaviany tao renivohitry ny Pakistan Samia Yousafy. Samia Yousafy moa dia influenceuse izay 17 taona tamin'ny alatsinainy lasa teo moa no nisehoany izany tranga izany. Raha ny nambaran'ny polisy any antoerana moa dia talata dia efa voasambotra ny lehilahy iray izay tompon'antoka tamin'ny famonoana azy. Raha araka ny fanazavana hatrany moa dia ny antony namonoana ity vehivavy influenceuse ity dia nohony izy tsy namaly ny hafatra ity farany sy ny fangatahany izay fanerasera anaba
habaka. Tena mampalahelo ity tranga izay niseho tany Pakistan ity, izay resaka influenceuse pakistanaizy maty nisy nitifitra. Rehefa avy nilaza ny vaovao avy any ivelany iny moa isika dia ndeha ary isika heverina indray any a Madagasikara. Izy ity moa dia vaovao mahafaly, vaovao mahafinaritra satria anisan'ny tena manasoa ny mpiray tanindrazana, manasoa ny mpiarabelona ihany koa. Ho lasa université nomerika ny Saint-Mady. Ho lasa université nomerika voalohany ao a Madagasikara ny Saint-Mady. Araka izay nolazaiko teo moa dia vaovao mahafaly sy vaovao mahafinaritra izany satria hanamora ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fampianarana ambony na aiza na aiza misy azy ity tetikasa ity. Mitovy kalitao amin'ny fampianarana andrenivohitra ny azo amin'ny ity rafitra vaovao ity ka ho nomerika ny lesona sy ny maripahaizana. Raha araka ny tombatombana amin'ny ity zavatra izay lazaintsika ity moa dia tombanana hahatratra sy verivo sy efatralina ny mpianatra izay ahazo tombony amin'ny taona 2024. Zavatra tsara sy masoa toy ity moa dia tsy hainy tsy hankasitraka ny fitondran'Andriamanitra izay eo ambany fanaraha-masiny Jesosy Kristy, koa dia mankasitraka Andriamanitra andriananahary na dia tsy fahefana feno azany eo ampelantanan'i Jesosy Kristy. Hiresaka mikasika ny building fiompiana kisoa any Chine isika rehefa avy niresaka mikasika any Université Saint-Mady iny. Ho fifehezana ny pesta izay mandrava ny fiompiana kisoa sy hiarovana ny tontolo iainana dia tena building goavambe misy rihana maro ny fomba vaovao izay fiompiana kisoa any Chine ankehitriny. Miroborobo be ity fomba fiompiana industrial ity ankehitriny, indrindra taoriany namikafana ilay fiompiana tonga dia 10,000 ny kisoa ompiana amin'ny trano be iray izay misy rihana 420 tamin'ny taona 2024. Raha ny tsikaritra hoe ireo izay namoaka vaovao moa dia efa manomboka foana ny fiompiana kelikely, enina dia ny fanao efa industrial fahita amin'ny firenenkafa fa dia itony building mazaka kisoa amanalina itony no tena miroborobo any Chine. Zay moa ny mikasika aniny ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia ho faramparanantsika tanteraka ity video ity. Ny hambaramparanantsika izany moa dia ity sary hitantsika ity, anisan'ny sary izay tena mampihome moa ity sary ity. Tsy misy tsy mahafantatra moa ity andriamatoa ity, tsy iza moa izy ity fa mariky tatandrazana. Sary izay hita ny paritaka tao anatin'ny tambanjotra an-tserasera Facebook moa ity sary hitantsika ity, koa dia zareo kely aminareo ankafaliana sy ampitiavana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika, koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato ny sesisesy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.